ao anatin'ny sekoly ny tokantrano dia misy ositra momba ny tokantrano indray amainy. Ampianarina antsika sy ampaherezina antsika foana zany mba hananantsika fifatohana ny amin'ny hoe sitrapon'Andriamanitra sy ny amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fandraikan'izany. Fa tena sitrapon'Andriamanitra, teneno sitrapon'Andriamanitra ny tokantranoko milamina, ny tokantranoko miavaka, ny tokantranoko an'Andriamanitra. Tena sitrapony zany, te hiasa aminao izy. Fa zao be da be ny olona. Esther, assieds-toi à côté de tes colombes tout de suite. Ne bouge plus. Azafady. Ny tokantrano ay zao no ankabeazan'ny olona indraindray karazan'olona izay hita zany ao anatin'ny ministera. Be da be ny olona manatona pasteur dia miteny hoe mba ho eto ambavaka amin'ny vadiko. Teny hoe kaikinao hoe enao koa nanao an'izany. Eto ambavaka amin'ny vadiko. Nefa n'izao tadidio tsara ny zavatra fantatro ny amin'io Andriamanitra io dia zao matoa Andriamanitra zay no misitona anao. Tsy misy olona ozy izy ozy Jesosy, tsy misy olona afaka manantona ozy izy raha tsy efa nitao mifanahy ndraiky izay any an-danitra. Matoa ianao nitaritana voalohany, tadidio fa amin'ny alalanao nitaritana an'ilay vadinao. Na lahy ianao na vady, tsy voatery lehilahy foana io na tsy voatery vavy foana io, fa arakaraka ny fomba fisintoman'ny fanahy masina. Dia zao matetika nefa ny ao anatin'ilay olona raha ohatra ka lahy izy dia teny tonga dia ilay vadiny foana, izy maditra, izy tsy azo tenenina, voasoratra anaty baiboly hoe milany loha vavy etsetsetreta. Misy miaraka amin'ny verset biblika be izy dia ao anatin'izay teneniny akaikinao jereo zay mihitsy hoe manamari-tena hoe manamarina ny tenany izy nefa ny izy ny tadiavin'Andriamanitra andamina n'ilay tokantrano. Tonga indray raha vehivavy mba eto ambavaka pasitera amin'ny vadika, mbola misotro toaka, mbola mifongasikara, mbola manao an'izao, mitady anao sipa, tsy mody alina. Nefany matoa izy ny entan'Andriamanitra eo amin'ny lalany ny hanovanan'ilay tokantrano. Matoa zany ianao tonga manatrika sekoly ny tokantrano tahak'izao mivonona fa ianao no mitefena mba hanavotana an'ilay tokantrano. Misy tokantrano tsy mbola ao amin'Andriamanitra somatsara fa vitan'Andriamanitra mamadika ny osy ao tonga ondry. Efa nataontsika lesona teto izay anjarantsika no mitady sy mitadidy erizay tsirairay avy fa tsy ho averiny daholo akory ny sekoly fa matoka fa ao anatin'ity sekoly sy ny ankohona momba ny ankohonan'ity sekoly ny tokantrano dia efa namangy antsika tsirairay avy taloha n'izao fotoan'izao sahady Andriamanitra. Ny amin'ny fanefenan'ny fonao manokana voalohany indrindra fo ny amin'ny kasihan'Andriamanitra ny fiainan'ny hafa. Amen. Zavatra tonga atao anatin'ny saiko teo dia mba hampidirana anao ao anatin'ny famille royale dia tsy maintsy miala ao anatin'ny tokantranonao alohanao. Teneny hoe tsy maintsy miala. Ilay tokantranonao dia ilay tokantrano ara-nofo teneniko. Ilay tokantrano izay nifikiranao, izay mety namelona anao mihitsy azy. Ary io tena ka ny kristianina izay be da be mihitsy vao miditra mandray an'i Jesosy ilay olona anankiray dia tafasaraka amin'ny ray aman-dreny mihitsy izy. Tafasaraka amin'ny rahalahy sy anabavy mihitsy izy amin'ny famille izy zany akory tsy midika hoe tsy tiany ireny fa tena tapahana mihitsy ny aloha le cordon ombilical maha olombelona dia alebiazin'Andriamanitra mihitsy ny alohanao anatin'ny spirituel satria aterany vaovao anao anatin'ny spirituel dia izay anao vao avery misarika ny tsirairay avy indray. Raha mijery zao tsika nykany Josefa raha hitantsika tsara ny fomba firaisany tamin'ny mama, ny fomba firaisany tamin'ny dadany dia tahaka ny ahoana tena tsisy ohatr'izao mihoatra Josepha sy ny dadany. Nandritra ny taona marobe izy noho ny fialonan'ny rahalahy dia tafasaraka tamin'ny ray aman-dreny izy. Teneno akaikinao nefa nahatsara azy zany. Raha tsy tafasaraka tamin'ny dadany mihitsy ny Josefa ny tenenareo fa tsy tonga tamin'ny toerana nisy azy izy. Fa le toerana ny programan'ny dadany no nisy azy fa tsy mitoerana programan'Andriamanitra. Misy fotoana ianao mety raha ohatra ka ataoko hoe ny fiainako manokana efa nijoroka avambera taminareo fa averiko izy anatin'ity sekoly tokantrano teny. Any boky Matteo ianao rehefa mamaky mba ianao indray manao recherche fa rehefa mamaky ny boky Matteo ianao dia misy an'izao hoe tsy azo antsona mpianatra anao ohatsy izy raha tsy efa mafoy. Tena kakinao mafoy
dikany hoe mahafoy misaraka mihitsy misaraka tanteraka mahafoy ny rainao izy mahafoy ny tokantranonao mahafoy rehefa tafasaraka tokoa nisy fotoana tena tafasaraka tamin'ny ray aman-dreniko tafasaraka tamin'ny rahalahiko tafasaraka tamin'ny anabaviko dia namoronan'Andriamanitra ankohonana vaovao tena kaikinao ankohonana vaovao ankohonana vaovao nisy ankohonana spirituel aloha voalohany indrindra avy eo ilay izy nanomboka amin'ny forger nanomboka amin'ny former tao anatin'ilay ankohonana dia nanomboka azoko tsikelikely amin'izay ilay ankohonana ranofo taloha lasa tonga mpiara-ankohonana zany hoe misy transfert zany nataon'Andriamanitra tamin'ny alalako tena kaikinao fa tsy maintsy mijoro alohanao hoe zany hoe ianao zany manaiky firana amboarina aloha mba hatonga n'lay ankohonanao taloha hosotominao amin'ilay toerana le manofo taloha les relations taloha dia lasa tonga any amin'les relations plutôt spirituelles amin'izay any amin'le royaume céleste amin'izay any amin'le royaume de ténèbres ianao amin'ny esorina hoentina any amin'ny royaume de la lumière amen tsisy tokony akivy ianao mihitsy zany zay mety zavatra mety mitrango amin'ny ankohonanao tena akaikinao mampahery anao aminaran'i Jesosy fa lalana tsy maintsy izoranao io anavotanao ny ankohonanao hoe amen tena atao fotsiny le izy manikenao forger le ten'Andriamanitra fa tsy adalakory Andriamanitra tena kaikinao hitany io reny io ka tsy adala izy akory hoe vomay indray mbola mikizo ao anatin'ity tsy hitako ihany le tanan'Andriamanitra dia manipogan fa manipogan Andriamanitra tadidio tsara fa Andriamanitra tsy miditra tsehatra ao anatin'ny sentiment mihitsiny ny sentiment feo anina moa sentiment feo anina feo any amina ka ny amina be sentimaka be ozy izy ny gasy ny amina ny anazy le safosafo dia tambatambazina foana Andriamanitra tsy vitan'zay dongodonginao zany mahazo midongo eo anao tsy raharahany mihitsy anao izy tsy na spirituel izy esprit dia any amin'ny domaine spirituel izy no mikitika sy manamboatra ny aminanao sy mikitika manamboatra ny nofinao ka izy raha dongodonginao eo miandry ny Paoly eo anao tena miteny anao Paoly nefa nanoratra teny be da be mihitsy ao anatin'ny baiboly ie Ephésiens 5 ane jereo momba niresaka ankohonana ny eo momba miresaka marisy épouse-ny eo marisy femme momba ny épouse matoa Paoly nanoratra antsika an'izany aza miandry azy tsony fa vakio fotsiny sisany soratra zay nisoratanao aso anao dia tanterao le izy mafy an'io marian'izany hoe tsy maintsy misaraka ozy izy Jesosy misaraka amin'ny ray aman-dreninao misaraka ary Jesosy koa ne mba nisaraka tena kaikinao izy koa ne nisaraka tonga amin'ny faha-telopolo taonany nisaraka tamin'ny Maria izy Josepha efa maty nisaraka tamin'ny rahalahy sy anabaviny izy taona izy mifampitedavana Jesosy ozy izy mpianatra ao ny mamanao dia ao ny rahalahinao ny anabavinao dia izy Jesosy manino nakato mively botika tsia ozy izy reto mianao na reto ozy izy niantsonao hoe rahalahiko sy anabaviko sy reniko zany hoe kory tsy midika hoe tsy tiany Maria tsy tiany ny rahalahiny ary tsy tiany ny anabaviny satria présent reo tamin'ny firatsahan'ny fanamasina dikan'izay tsy nariny tena kaikinao hoe ianao tsy mahazo manary fa vomainao mity ary eo dia azoko tsara mihitsy ilay teny Jesosy hoe hoan'ireo fahavalonao izy dia vomay maniny vomay tory fitiavana raha mangataka hanina izy omeo izy zavatra ny ainanay mivady za ny zobaviko sy ny rahalahiko rehefa nanompo an'i Jesosy niditra lalindala tao amin'i Jesosy dia tezitra tamiko ry zareo dia nisy fotoana tena tsy navita nanome sakafo anahy ka raha sakafo tsy omeny ny akanjo koa zany tsy omeny taty aoriana nefany tamin'ny 2009 moa le crise iny sa 2008 misy le crise tany Madagasikara namatsy dia Joseph amen sy mivadiny namatsy tamin'ny voalohany le izy tsy azo mivadiko tsy mbola azo izy tamin'ny voalohany olona tsy tianao izy olona nakalanao olona natevatevanao ko izy mbola omenao vola ihany ary mensuel fa mivanginy fanahy izy nisy fotoana hoe zay mihitsy le izy hoan'ireo le manenjika anao vomay vokiso izy
vao maizy meo rano izy, vao maizy ampiakanjo izy, tonga tany zareo 2010 na zao tonga tany nikohaka ohatrany mikohaka amin'ny Andriamanitra reny a, le zobaviko sy ny zokiko nanantona ny vadiko ny fona ary gaga hoe fa ohatrany ahoana ozy izy ny fitiavanareo anay fa nareo efa nitevatevanay fa nataonay tsinitsina mariazonareo nefa nareo izy mbola namelona anay zay a dia nampiovan'ny zobaviko sy ny lalako ho tonga an' Jesosy. Tena kaikinao azakivy hoa, tena amin'ny tenanareo azakivy fa ry vadinao raha manilika anao vao maisy fihiny tiako ianao izy le manana tonga dia oroy tapika tena alany satana zany tonga dia mitsoka izy zay tsy alana fa ianao raha hoe manilika izy dia iny koa ranao hoe eny ary aloha samy makany lia tsikitsika côté du lit teny ianao fa to satana izy mivalapatra eo ampovoany kofokofoko ohatr'izao izy malaka za mifandriny zany satria sady azo ny gauche azo ny droite fa rehefa mitodika alamosiny raha lehilahy na mitodika alamosiny raha vavy vomba fihiny Jesosy anaty metiko teo anatrehan' Jesosy tena iny kaikanao mba manana moa fahendreny fahendreny zany vitanao izy fa tsy en forme tsara vao maraina iny ndana ny fo maraina ohatra hoe tsy en forme izy ny alina iny mety atao anatin'ny fahasorenana ohatra no nisaranareo nidirana fandrina maraina ny andro a mifo aza maraina kokoa dia prépareo ny petit déjeuner zany ny fomba fanaovana azy raha mbola tsy azy izy petit déjeuner injeo indray midi andefa sese maisy kely mitokatokany eny ianao mety tsy miantso mihitsy ampileo kely aza vela mihitsy ny aka ny fifalianao sy ny fitiavanao a satana eo entre anareo mivadina entre anareo sy ny zanakareo. Amen. Manana communication, manana communion plus en plus tena intime mihitsiny a ny resaka hoe intimité tsy resaka fandriana fotsiny tena kaikinao tsy resaka fandriana ny olona reo vao miresaka hoe intime dia relation intime dia resaka hoe tsy fatoriana zay tsia ny intime tena mahafantatra ny atao anaty kiray manontolo ny vadiko ary za mahafantatra azy tsy zavatra miafina aminay zany nitsona hoe intime ary misy zavatra mety masorena azy a mitady solution a iresolviavana ny aingana andrindra satria tsy tiako satana napaka eo amin'ny tokantranonay. Amen. Atao foana zay zavatra atonga ny tokantranonao a ho parfaite tsy amin'ny kisarisary ivelana fa tena ho tena hoe tena exemplaire sekoly ny tokantrano betabe ny olona lasa ohatrany hoe kivikivy ohatrany hoe fa maninona ary ny sekoly efatra fotsiny ohatr'izany za miteny ianao fa rehefa vao manokatra ianao ao amin'ny Genèse Genèse 2 dia vitantsika fa Andriamanitra mihitsy nanangana ny tokantrano resaka tamina frère pasteur teo a dia faly be izy mahafantatra ny sekolitsika ozy izy zavatra tena base ny fiainana kristianina ozy izy ny sekolinareo sekoly ny tokantrano ao anaty baiboly zany satria tsisy afaka mandany zany tsika satria Andriamanitra mihitsy ny institué ny lalàna voalohany eo amin'ny Genèse 2 tsy tiako raha irery raha lehilahy fanamboarako vady saza ho azy tsisy afaka mandany zany na religion aiza na religion iza na izy fa Andriamanitra mihitsy namorona lahy ary namorona vavy ary nakambany ho tonga iray ireo. Amen. Azonareo dikan'izay misy zavatra tokony ianaranao momba ny tokantrano misy zavatra tokony ianaranao fomba fihetsikao raha vehivavy fomba fihetsikao raha lehilahy satria sarobidy ny vatanao satria sarobidy le ao anatinao ao tsika raha mijerytsika ny resaka prospérité ozy izy Andriamanitra anytany zay rehetra eo aminy dia rehefa izy avy eo miteny omeko azy ozy izy meko anareo ozy izy ananako ozy izy men'Andriamanitra ozy izy ny fahefana any an-danitra satria ety tany Jesosy tsy ety ambonin'ny tany tsy mbola nangataka ninina tamin'ny olona fa rehefa mangataka izy dia tonga dia any amin'ny ray misaotranao ray fa ianao navokatra ny tany mahazo izy misaotranao mahazo izy navadika ny rano tonga divay misy le izy satria manapaka Andriamanitra ary tahaka ny fitahiko anao le Abraham izy nitahiko ny firenenao amin'ny finoana tena kaikinao amin'ny finoana dia mahazo an'le izy prospérité zany ina koa sekolin'ny fanasitranana tsy lazako tsony sekolin'ny fanasitranana
satria tian'olona ianao be da be ny olona tsy mahafantatra ohatra hoe marika 16 fotsiny zao tonga atao tsaiko hoe ho an'ireo zay mino amidra tanana marary izy a dia ho sitran'ireny raha ohatra ianao ka mbola nouveau-né ka tsy ampianarina anao momba fanasitranana sy momba verset biblika momba fanasitranana ono ianao hoe sa andeha amidra tanana tena akaikinao sa ve ianao efa tsy ny ovinana nafantarako an'io verset io fa raha tsy nanana assurance sy nafantatra ny identité koa tsy navita amendra tanana olona hoe ty olona vonincancer ty raha ohatra ty ka tsy sitraneo afa-baraky eo nefa zany laza famille fa ampianarina ny olona hanana assurance hoe marina io ten'Andriamanitra io ao aminao fa maninona tsy maintsy miandry ny anina vao hoe ho sitrana eo fa maninona raha ianao mihitsy ny tonga dia maka an'li satria ianao rehefa mino dia ametra tanana marary dia ho sitrana ireny amen dia ina koa école de solution école de solution a napetraka ny fanahy masina amintsika ihany keo satria problème manitanao eto tany dikan'izay solution avy amin'Andriamanitra ampianarina ny olona izy solutionné amin'ny alalan'ny fomba an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary miaraka amin'ny hera ny fanahy masina tena kaikinao ho avy ny pentecote andray hery ianao hoe dia teneny mihitsy izy atao inonao inona ary le hery hoe ny olona nindranay miteniteny foana hoe atao inona école de solution atao isolutionner problème bien sûr satria be problème zao tontolo zao misy problème antokantrany olona misy problème amin'ny fahasalaman'ny olona misy problème ny amin'ny olona tourmenté inona ny amahanao ny olona manana âme emprisonné mba tenenao nakely psychologue psychiatre tamin'izany androka devoly le voisine anay dia zao mihitsy nyteneny ny fanahy anatinao izy izy kely noho ny fanahy atao anatiko dia aveo izy nyteny am'izay ny fanahy atao anaty rony a fanahana psychologue mosa psychiatre psychologue dio zao kely noho ny fanahy masin'Andriamanitra tonga dia ngetsika le devoly ka ndraiko lehibe ny fanahy psychiatre sa ny fanahy masina razafady ozy izy paoly zay fanahy mahery ny ao anatinao fa aza mienatra amin'izany ianao tsy fanahy osy tena kaikinao fa dio mihitsy izy fanahy mahery ny ao anatinao mahereza hoe fa mahery ka aza matahotra n'izay fanahy mitandrotandroka rehetra ty Goliata daholo Goliata anie mitandroka ny Davida fa Davida nahery ny tao anatiny fa tsy resaka argumentation tsy resaka débat akory ny atao hoe tao fanatren'Andriamanitra azafady dia eto anjara ny fanahy maloto mivoaka anjara ny fanahy masina miakapare anao ray manontolo sy mipossédé anao esprit âme et corps aminaran'i Jesosy amen amen ao tsika ka dikan'izay ataovy mihitsy zay enono amin'ny fanahy masina ataovy mihitsy zay andehananao selon la parole de Dieu anjaranao maka ny fiainanao tonga en parallèle amin'ny baiboly fa aza baikona mihitsy ny ten'Andriamanitra hoe zao no tiako Andriamanitra tiako vady dia tsy maintsy tiako zanaka zao no tokony atao zao no tokony ataonao Andriamanitra ianao ndray no mibaiko an'Andriamanitra nefa ny tamin'izy nanamboatra an'izao tontolo zao nila aid ianao ve izy tena kaikinao naka-hevitra taminao ve izy ny olona endry raha ohatra ka hoanareo mbola tsy manambady ireo anjaranao no mangataka any amin'Andriamanitra Andriamanitra ho meo anahy le vadiko zany ny olona endry fa raha ohatra ianao ka miseho zay zao zaza endry zay zao ny zanaka endry zay mananatra anareo aminaran'i Jesosy mangata vady amin'i Jesosy ary zavatra ny ainako moa le izy efa tsika rehetra fa mahafantatra rehefa volovely ny vady fa ho an'ny zaza zanak'Andriamanitra tenena kaikanao zanak'Andriamanitra hoe zanak'Andriamanitra izy ka nefa kosa gatepori dia ohatr'izao fanao data tia vadiko dia le data nefa mahafantatra ny fomba fiainan'le ray aman-dren'le zaza le data nefa mahafantatra ny fomba fiainana dia mbola miinsista ihany raha zava hoe tia ny vadiko dia manino mivoaka le bergerie ny dada izy avy dia avy eo rehefa misy problème numéro any data ny antsona voaloha data nona data nataony an'izao data manana sipy izy data iny le data indray avy no lasa mihinana tsy maintsy mirésoudre problème indray zany hoe navoany Adamasiny gatepori be ingrat adino Andriamanitra nanamboatra zao rehetra zao mba eritrereto any tana tsy mamely any Adamasiny
fa eritrereto kely ane imagineo kely ane zavatra mitrangy ny zavatra rehetra izy efa men'Andriamanitra azy ho tapaha dia mbola nila hery hafa akoatran'izay izy nila conseil hafa akoatrany hoe andana manapaka fotsiny tenena kakanao ifinany mbola tediavinao inona mbola tediavinao miotra amin'ny fanahy masina ao anatin'ny préparation amin'ny fanahy masina tsika amin'ny herintsika tsisy sekoly tsisy sekoly ny sabotsy zao tonga dia efa lazay koa na ao amin'ny radio ihany koa tsisy sekoly amin'ny herin'ny androany fa amin'ny lahadin'ny paka lahadin'ny pentecote tsika no misy fivoriana manomboka amin'ny sivy sasany ka hatramin'ny ray zany ny fotoana miaraka amin'ny église éclat ihany koa izay ho avy iaraka amintsika eo ato amin'ity toerany ity any ao tsika mbola mandefa SMS eny moa zany amin'ny semaine iny ho fampatsiahivana antsika amen ety anka tonga dia mahitsy amin'io dia tsy farany etsy atoroko rehefa avy eo fa tsy salina 4 fa salina 10 dia mba eritrereto amin'ilay verintsika ao anatin'ilay sekoly ny tokantrano raha ohatra tsika zao ka hoe mijery n'izay resaka hoe pentecote zay tamin'ny le fotoana tamin'ny mois de septembre angamba no nalaza be hoe fin du monde enlèvement raha tadidinareo mois de septembre eny dia zao mihitsy ny tenen'ny fanahy masina tsika tamin'izay niomana ny 31 octobre sy tadidiko tsara mihitsy dia zao ny tenen'ny fanahy masina tamin'izay nareo ozy izy misy le vehivavy 5 5 vierges sage dia misy le 5 vierges folle fa mahasamihafa andreo samy manana vazy fa huile ny manqué tao anatiny mahatonga n'le huile misy foana ozy izy dia ny fanatanterahana ny sitrapoko ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra nefa dia ny tenin'Andriamanitra sy ny fekinana amin'ny fanamasina foana dia mikorina foana le huile dia misy huile foana ianao zany hoe ny fotoana zany hoe ny fotoana sy minitra sy ny segonda tsy fantatritsika fa tsika fotsiny teneny hoe manana lampe teneny kakinao manana lampe mifatokely tsika zay fa manana lampe dia misy huile ny fanananao lampe fotsiny tsisy dika ary ny fanananao huile fotsiny tsisy dika fa ny fanananao an'le lampe misy huile fanananao an'le jiro misy menaka zay natao foana zay assurance zay manana an'izay anao ny fandehananao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahafantaranao fa Andriamanitra momba anao dia mandeha anatin'ny volontény ianao ataovy zay anananao an'izay assurance zay betsaka ny olona ny affirme hoe tamin'iny septembre iny dia efa nisy ny enlèvement tsy andaotsika tsy devancé an'Andriamanitra fa ataovy fotsiny misy huile ny lampenao ao anatin'izay hoe fimanana ny fahatongavana hoe fanahy masina zay atsika ho andray hery vaovao andray revêtement vaovao andray rafraîchissement ho an'ny olona zay efa nahazo zay andray an'izay fahasoavana hafakely zay ho an'ny olona zay mbola tsy niaina n'izany zavatra zany miomana tsara hoy izy da toriza teo fampahatsiahivana hoe aoka mba ataovy foana manana ao anatina hoe tsy pentecote tahaka tsy avelako mandalo fotsiny ty pentecote io fa tena pentecote miavaka mihitsy miavaka ianao kely sy tena kentsiny indrindra teneniko raha ohatra ka mbola nomalinao ihany ny eritreretinao fa mba manana fahiratatsaina hoe ny pentecote komity mihoatra lavitra noho ny zavatra azoko omaly ny fahenoko ny fanahy masina mihoatra lavitra zay le teneniko teo hoe raha ohatra ianao ka gâté pourri enfant gâté pourri tenena kaikanao raha gâté pourri hoe dia eo zao anao dia inona indray ny angatahanao amin'ny pentecote ty inona indray ny angatahanao amin'ity pentecote ty zay zavatra tianao fa raha ohatra ianao ka mahafantatra hoe raha tena tian'Andriamanitra ianao dia ny fanahy masina ny tediavinao tena te hafantatra anao ny fanahy masina te hatsapanao zany
zany atao anatinao zany isan'andro. Atao feno an'izay fangatahana amin'ny fanahy masina zay. dia zao koa raisinao ty a e koa nytenen'ny fanahy masina zay tadidio tsara izy fa ny olona zay nandray aho izy ny fanahy masina dia mbola tsy épouse ny anarany fa mbola fiancé. teny kaikinao hoe fiancé. Ny olona zay nandray an Jesosy efa manana assurance izy zany fa afaka hovidiany Jesosy ho épouse, fa mbola tsy épouse ny anarantsika tsirairay avy ireo. Ny épouse a zay le hoe ampiakarina amin'ny teny frantsay. Ny ampiakarina inona? Ampiakarina élevé ho présentena amin'ny dadany amin'izay. Ao tsika ndre hoe ampiakariko vady azonareo ve le izy hoe ampiakatra vady ohatry tonton i pasteur Ronja ohatra apakatra. Azonareo ve le izy ampiakatra zany hoe olona mbola tsisy nahita tsisy nafantatra mihitsiny fa apakatra izy dia liana daholo ny olona izy zany satria andeha hiprésente an'le fofombady. Zay koa zao mahafinaritra amin'ilay teny gasy misy ndraindray izy misy tena tsara ndraindray misy sarotra fa fofombady mbola tsy vady ny fofony mbola fofo fotsiny mbola any an-dakozina any le izy dia efa rena misy fofona sofokisosy ohatra hoe vantsibory ohatra mbola fofo fotsiny dia efa rena tsara zany loko zany miaraka amin'ny lasary voatabia marina zany. Fa rehefa présentena aminao amin'izay izy hito le izy pastera sofokisoa miaraka amin'ny takolakisoa dia efa andika an'izay présentena zay efa tena consumena amin'izay izy. Zay ny antsoina hoe consumena zay le mahazo miara-matory amin'izay afaka mifaneo fitiavana amin'izay. Ka zao tadidio tsara Jesosy dia miprépare ny épouse. Tsy aka verset akory fa ianao no asaiko mitady le verset fa be da be ny verset ao anaty baiboly. Any Thessaloniciens misy any amin'ny apokalypsa misy préparé ozy izy. Ka zao andro farany zao ny fanahy masina dia miprépare atsika. Ny fanahy masina dia fantaro tsara fa so taky ny bac de fiançailles. Tsy nanao raha matoandro bac de fiançailles efa misy so fa avy eo amin'izay misy ny bac de mariage. Ino le mandrakizay? Ino le mandrakizay? Ka tadidio tsara zany fa ianao tia mifanahy masina mihitsy ianao ho présentena miaraka amin'ny Jesosy eo anatrehana hoe tia le épouse kosa izy Jesosy. Ary tadidio tsara fa mifampiakarana tsy any amin'ny bokin'ny Genesis fa izy any amin'ny bokin'ny apokalypse ianao vao mahita mifampiakarana fa préparation an'ny épouse. Sasako izy any amin'ny Ephésiens 5 izy mahita an'izany. Sasako izy dia madio mba présentable irrépréhensible esprit, corps et âme. Satria Jesosy kosa ny tsy te hiprésenter anao en tant que vehivavy prostituée, épouse prostituée mbola miara-mijangajanga amin'ny hafa fa tia ny tena hoe azo ny tanteraka mihitsiny ny fotsika iray manontolo. Amen. Ka zao anatin'ny préparation zay hoe ndao le raisy zay hoe Ephésiens 5 zay Ephésiens 5 raha sika tsy kelikely mihitsy eo amin'ilay 26 aloha tsika Ephésiens 5 26 aminaran' Jesosy mba hamasina azy izy amin'ny andiovana azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny rano fanasana dia le tenin'Andriamanitra. Zay mahatonga antsika rehefa tonga eo fanatrehan'Andriamanitra dia tenin'Andriamanitra diovina foana ianao amin'ny tenin'Andriamanitra diovina. Afin qu'il la sanctifie et la nettoie en la lavant d'eau par la parole, izy ny laveny
l'Église. Verset 25. Marie, aimez vos femmes, c'est-à-dire comme Christ aussi a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle afin qu'il la sanctifie et la nettoie en la lavant d'eau par la parole. Amen. Io dia mazava-be mihitsy inona ny antony tenin'Andriamanitra. Atao inona ny tenin'Andriamanitra? Anasana antsika ho hanadiovana antsika. Jean 15 verset 3 koa dia miteny izay Jesosy. Jean 15 verset 3. Efa madio nareo rehetra ozy izy no miteny izay nolazaiko taminareo. Ianao zany plus ianao makeo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia mihinana tenin'Andriamanitra, misexposé amin'ny tenin'Andriamanitra dia manadio anao izy. Manadio anao izy. Misy fisainana ratsy ohatra ny sainanao fa rehefa mandray tenin'Andriamanitra ianao dia miverinao anatinao Psaume 119 verset 9 verset 11 hoe ny fandehanana amin'ny fahamarinana, ny fandehanana amin'ny mazava sy fitandremana ny tenin'Andriamanitra dia manadio anahy. Mitandrina amin'ny foko tsy hanao ratsy intsony. Dia manino miverina amin'ilony le pensée anao madio izay napetrak'Andriamanitra hoe zaka tsy tokony haloto. Dia na ny sainana loto ary ianao taloha donc hoe 5 minutes en avant rehefa miverina mamaky tenin'Andriamanitra anao dia madio ny fisainanao dia izy tsy hanao an'izay indray. Azonareo le izy ny tenin'Andriamanitra zany ohatran'izany ny fanaovana azy. Plus ianao mihinana tenin'Andriamanitra, plus ianao misexposé amin'ny tenin'Andriamanitra dia miala aminao ny fahotana. Betsaka amintsika anie mbola miady amin'ny fahotana. Teo kaikinao aza miady aminy. Aza miady aminy. Fa atao izay zavatra tsy tiany. Zavatra tsy tiany ota makeo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Zavatra tsy tiany ota ianao mamaky baiboly. Satria rehefa manomboka misaina momba ny tenin'Andriamanitra ianao, manomboka misaligné amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny volontén'Andriamanitra ianao, lasa izy ny farany. Teneniko foana efa averintsika eto foana matetika fa misy ota tena tsy tadidinao akory hoe ovinana izy tsy nataonao intsony. Satria tonga dia nisoron'Andriamanitra teo amin'ny fanatrehana izy. Fa misy ota any amin'ny juge 3 antsika averika any. Misy ota kosa dia tena avelan'i Jesosy tsy niesorony le izy tsy niesorony le ota fa tiany ianao hifaire face azy hiady amin'le ota. Tsy miady amin'le fomba fiadin'ny charnel fa miady amin'ny finoana sy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia resinao le ota avy eo dia ozy ianao voaka mpandresy. Ao tsika misy fotoana Jesosy ohatra ka tsy mazava amintsika dia andao ataontsika izy atozao. Misy fotoana tamin'ny Ancien Testament efa haitsika tsy anjery tamin'ny andron'ny Josaphat 3 tribus tonga dia hoe andeha hiady amin'ny tribu an'Israël rehetra. Teneno kaikinao tsy nisy sabatra, tsy nisy lefina, tsisy famaky, tsisy flèche nanidina akory fa izao fotsiny fiderana an'Andriamanitra dia raina tompo fa mandrakizay ny famindram-pony. Zay fotsiny irarain'i Josaphat dia niady Andriamanitra. Zay zao le ota tsy nila ny dinitry Josaphat akory. Fa nisy fotoana kosa tsy maintsy namoaka ny sabatra ry Joshua 32 pays 32 tribus tsy maintsy niady. Ary vao nilatsaka ny tana Mosesy dia nandresy le ennemi. Fa rehefa niakatra ny tanan'i Mosesy miaraka amin'ny tehany teneny hoe teniteny égale tenin'Andriamanitra. Rehefa mbola nitazomy Mosesy ny tena dia niteny koa Joshua hoe mijanona ianao ry masoandro fa tsy maintsy vita ny gera zay vao miakatra ianao zay vao midina ianao. Tsy maintsy niady ry Mosesy, tsy maintsy miady ry Joshua. Ka mampahery anareo amin'ny ara-mahery Jesosy fa ny tenin'Andriamanitra tena faran'izay ala ny fahotana. Fa ny tenin'Andriamanitra tsisy révélation dia kosa dia lasa tonga ondan'ny fahotana. Satria lasa tonga ataonao fanamarina tena anotanao le izy. Ohatra zao ohatra reo ohatra ina le ohatra ray izay mahita isika. Misy olona miaro ny otany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ohatra zao misotro tokana voankaziary. Zay hoe voasoratra ao anaty baiboliny hoe aza mimama dikan'izay mahazo misotro zany.
raisina fotsiny le apahan'le verset tenenin'ny Paoly aoka nareo tsy ho mamy divay fa ho mamy fahoferona fanahy masina dia mamy fanahy masina. Azonareo izy zay zao ohatra tena tsara be mihitsy. Tamin'ny torin'ny mpampanay momba ny resaka hoe sitrapon'Andriamanitra momba ny sigara zao ohatra dia izao ny zavatra nyteneny tamiko. Andriamanitra ohatra izy nanao ny zavatra rehetra dia matoa io izy nataony dia azo atao io izany. Zay satria hoe anjakao ny zavaboary fomba dia taty Colombe tsara zay mihitsy ny tenen'ny papako tamiko. Koa hoana ozy izy tsy sitraka ny zavatra nataon'Andriamanitra ka io ny eo mamotika anao, io ny eo manimba anao dia mitady teo izy maninona ozy izy cardinal Razafy Mahatratra misotro divay misotro whisky. Tsy zao hoe tsy zay zavatra ataony any eo any tokony ataontsika fa zay zavatra lazain'ny Baiboly no tokony ataontsika. Ka Andriamanitra no nanamboatra ny ito izy voaloboka nanaovana an'io divay io. Zay zao hoe tena kaikanao zay le fanamarina ny ota hoe manamarina an'le ota. Rehefa mbola tena kaikanao rehefa mbola te hisotro anao dia misotro aloha. Fa teneniko aminao hoe fa tsy sitrapon'Andriamanitra. Rehefa mbola te hifoka anao dia mifoka tsy manino fa tsy sitrapon'Andriamanitra. Misy olona mahita an'izany ka le mpanompon'Andriamanitra ry zao ampiasain'Andriamanitra be mihitsy rehefa mbola misotro izy iny sotroana aloha tsy maninona. Fa za manokana ny témoignage-ko dia nytenenin' Jesosy mihitsy pasteur Rodolphe nanomboka androany andro alarobia am'izay nanomboka androany tsy manendry zavatra misy alcool antsony ahako mandraky tiany androany ary mandrak'izay tsy mikitika antsony resaka fisotro ny resahako fa tsy hoe zavatra atao amin'ny fery akory dia tsy mikitika alcool zany rehefa anadiovana fitaovana sotra zany misy alcool anie be da be ny zavatra misy alcool fa le hoe sotroana mba azona fifaliana tsy mera tsy mahazo raha tsy misotro toaka tsy mifaly raha tsy mahazo toaka kely tsy mafy be raha tsy mahazo toaka kely. Zato ny tenentsika tamin'ny 23 avril iny tsika mahay mifaly miaraka amin'ny fanahy masina satria ny fanahy masina mampifaly atsika sy mahamamo atsika. Amen. Ka ny anjaranao dia mamaky tenin'Andriamanitra dia le hitanao hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra fiainanao anjaranao no mivily lalana dia manaraka n'le zay ataon'ny Baiboly. Rehefa fantatrao fa tsy sitrapon'Andriamanitra no mandainga angatao izy raha ohatra ka tena tsy mbola tafaly ianao angatao ny hery avy aminy hoe fanahy masina za tsy te handainga antsony te handeha amin'ny fahamarinana. Fa rehefa manomboka mandeha amin'ny fahamarinana amin'izay ianao mitenenao fa manampy anao amin'ny zavatra tsy takatry ny saina amin'ny fanahy masina. Fa midira mitiava aloha le fahamasinana mitiava aloha le fahamarinana. Fa za terenao Andriamanitra analanao anatin'ny tsy fahamarinana sy tsy fahamasinana no ny etaetanao sy no zay baikonao an'Andriamanitra fa n'Andriamanitra tsy baikonao zany. Hoava zao ny fanahy masina isele atsika izy isele atsika Jesosy tia ny fiancéako tia fiancéako tia koa fiancéako asiny ianao asiny seulement asiny so ianao hoe anazy mizapara ho anazy olona zay efa natokako ho atsangako ho épouse. Tadio tsara fa ny ao anaty Baiboly tsisy zavatra mandalinda tsisy zavatra ohatrany hoe sorasoratana hoe ty zavatra ty ngamba tsy tokony tsy atao anaty Baiboly tena kaikanao matoa anaty Baiboly dia ilaina daholo. Ohatra zao hoe tsika zao misy fotoana tany amin'ny Ancien Testament zao dia mamaky hoe nanana vaty be dabe daholo ny ankabeazan'ny mpanjaka. Dia tsika hoe fa ahoana raha ty amin'ny Nouveau Testament kosa tsy mahazo manambady telo ah. Tanoa ny mpanjaka manana harenina mihitsy misy 1000 femme manataony ao. Fa tadidio tsara fa i 1000 femme iny ray ihany ny rainy fa fidiny ao anatin'iny 1000 iny avelany ao daholo izy dia avy eo alainy amin'izay le izy. Ohatr'izay mihitsy ao anatin'le be dabe le nasiana so misy anankiray izay taky ny Ester izay navahany amin'izay dia hoe avianao aty.
manapaham''izay eto zay le épouse. Alleloia. Ka ny olona afaka za tena tsoko anareo mbola veliko foana zay za tsy mba nanana fiancé zany. Ny fiancéko io ramatoa io ihany ny fiancéko voalohany dia izy tonga dia vady. Ny cousinko nanana misy zay cousinko zay natao fiancé izy efa indroa ohatra ny mariazy mihitsy na le voalohany na le faharoa sy izy fa sy fananambady tena vady le amin'izay izy zao. Fa tsy fiancé vita fiancé akory dia dikany dia vady tena ndraikanao tsy mbola fofo ino tonga mbola tsy tonga eo ampilipitra dia eken'Andriamanitra tsara mihitsy tena izy io indrindra fa sitrapon'Andriamanitra iny teny antsika foana hoe raha ianao zanak'Andriamanitra raha lehilahy aza mitady aza mitady vehivavy tsy zanak'Andriamanitra zany mitady problème ianao. Raha ohatra ianao ka vehivavy zanak'Andriamanitra ka lehilahy tadiavinao nefa nylany loha tokantrano ka nylany mbola any ivelan'ny bergerie any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra dia dinio tsara masonao ny eo akaikinao dinio tsara masona dia mitady problème. Lany loha amin'ny vavy raisina le Ephésiens 5 teo andao no jereny Ephésiens 5 verset 22 ozy izy ianareo vehivavy manaiky amin'ny vadinareo tahaka ny anaikenan'ny tompo. Tena kaikinao ianao ve manaiky ny tompo dia tahaka ny fanaikenao amin'ny tomponao ny anaikenao amin'ny vadinao. Marina zany baiboly ny teneny eo tenin'Andriamanitra satria maninona ozy izy verset 23 fa nylatsy na ozy izy loha amin'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa lohan'ny fiangonana ary izy mpamonjy ny tena zany hoe mamonjy ny tena rehetra ndraisy génération rehetra ndraisy. Ka raha ohatra zany ianao ka raha vehivavy efa zanak'Andriamanitra mbola mandatsaka ao anatinao any lehilahy tsy ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra kory tsy zanak'Andriamanitra kory dia tadidio tsara fa izy ny anapaka eo amin'ny fiainanao. Tena kaikinao azagaga ianao hoe raha ohatra ka izy manapaka eo amin'ny fiainanao mitandrema tsara ho andreo izay mbola tsy nametraka viana mangata amin'Andriamanitra sahady hoe tena za tena mila nyzany vady avy aminao zany. Amen. Verset 24 fantaka ny anaiken'ny fiangonana ny Kristy ozy izy ny anaiken'ny vaviny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Tena kaikinao amin'ny zavatra rehetra. Rehefa mamaky ny baiboly nareo Genèse 1 Genèse 2 tadidio fa ny lehilahy no voaka namboarin'Andriamanitra voalohany. Ho amin'ny fisainan'izao tontolo izao dia ny vehivavy ny voalohany satria hoe maninona satria ny vehivavy tao anatin'ny vavy daholo no mivoaka dia nefa ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny lanina ny esorana ny vavy satria tsy takatra zareo ilay zavatra œuvre surnaturelle an'Andriamanitra hoe le côte nalaina dia nanamboarana ny vehivavy dia nefa ny zareo santifika ihany no mahita hoe nisan'ny côte-ny lehilahy tsy ampiray. Fantatry zareo any le izy tsy ampiray côte-nareo vehivavy tsy haiko hoe firy paire fa complet fa ny côte-ny lehilahy tsy ampiray. Zany mihitsy ka zany mihitsy marina le zany na scientifiquement parlant ary zareo manaiky an'izany dia hain'Andriamanitra zany zavatra zany vitany zany ary mbola manao an'izany ka inona ary maninona ianao tsy manaiky an'izao teny izao hoe taizy izy teo verset 24 fa tahaka ny anaiken'ny fiangonana Kristy ozy izy ny anaiken'ny vaviny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Tena kaikinao amin'ny zavatra rehetra amin'ny teny frantsay izy ohatra ka tsy hainareo ny teny gasy c'est pourquoi comme l'église est soumise à Christ en toutes choses, ainsi que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Dikan'izay na resaka zavatra ao an-trano ary dia en toutes choses tokony se soumettre foana raha vehivavy fa tsy hoe vao tsy mety akory ny tenen'le lehilahy dia lasa manidy trano dia midongy. Marina zany en toutes choses dikany hoe en toutes choses dia en toutes choses satria izy lohany ankohonana satria izy lohany ankohonana satria izy manina satria lohany ankohonana izy. Verset 25 tsy hoe falifaly koa aloha raha lehilahy fa mahazo koa raha lehilahy. Verset 25 ianareo lehilahy kosa
tiava ny vadinareo tahaka ny tiavan'ny Kristy fiangonana ka nanolorany tena ny hamonjy azy. Zany manolotra ny tena mamonjy azy zany, tena manao ny zavatra rehetra ho an'ilay vadiny mity. Ny fitiavana dia ozy izy Kristy hoe manino manolotra ny ainy, manolotra ny ainy ho an'ny sakaizany. Ka ny sakaizanao faran'izay tapo indrindra dia vadinao. Io zao mirindra tena verimberina foana ilay resaka tato ato hoe izy tsy manana copine, za tsy manana copain intsony, fa izy sady vadiko izy ny copain, copine koa inkeo, ohatr'izay izay mivady. Tiako nareo tsirairay avy eo mba ohatr'izany inkeo. Fa tsy za manana meilleur copain, dia le meilleur copain mahafantatra zavatra bebe kokoa no vadiko, tena kakanao hoe tsy mety. Misy zavatra tsy mety zay ao entre anay, misy communion tsy mipasy zay ao entre anay, matoa zako manana meilleur copain, ary le meilleur copain mbola itenenako zavatra mihoatra lavitra no io vadiko. Na izy manana hoe meilleure copine, ina moa ny anarany ty? Confidente, confidente, na confidente dia mivadika ihany. Tena kakinao hoe esory. Na confident hoe, na confidente, na copain, na copine. Meilleur copain anao sy meilleur confident anao dia mivadinao, ary meilleur copine anao sy meilleur confidente anao dia mivadinao ihany keo raha ohatra ka tianao fantatra. Kristy Kristy tsy nanana meilleur copain zany. Nazy ny Kristy dia amin'ny alalan'ny fanahy masina 1 Corinthiens 2 verset 9 à 13 dia ambarany amin'ny vadiny izay zavatra rehetra oapon'ny lalina mihitsy. Amen. Ianao te hafantatra tenina akakinao momba ny fanahy masina indray ty, ianao fa te hafantatra ny ao anaty fon'Andriamanitra lalina hoe manana communion amin'ny Saint-Esprit areo. 2 Corinthiens 13 verset 13-14 misy zany. 2 Corinthiens 13 verset 13-14. Les enfants, silence. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13-14. Manana ianao communion amin'ny fanahy masina mba ahafantaranao ny fitiavana ny Kristy sy ny grâce ny Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra anao. Tsy fantatrao mandrakizay mihitsy zany raha tsy manana communion amin'ny Saint-Esprit anao. Zany zavatra zany tsy tonga dia hay mivadiko taloha ary tsy haiko taloha zany fa nisy communion niainanay mivady, ny rétablir communion zay mivady. Il y a 9 ans passé tsy ohatr'izao zay mivady tenenareo fa za insupportable taminy ary izy insupportable tamiko, fa niaraka foana zay mivolavolain'Andriamanitra teny an-dalana teny dia lasa mifakafantatra. Misy fotoana tsy miteny akory dia tonga dia fantana hoe izao zao ny saintsainako satria efa mifakafantatra loatra zay. Akory tsy miteny fa perfect fa mbola mitisotra zavatra lavitra kokoa zay. Ohatr'izay koa tokony ataontsika tsirairay avy ary taritiko nareo mba ho tafiditra ao anatin'izay. Tena miteny anareo fa zany tokantrano zany zavatra tena tsara be mihitsy. Ary zany tena tsy mila meilleur copain zay mihitsy. Zaho manana copine tsara be mihitsy taty mirindra. Manana confidente tsara be zay zavatra rehetra ataoko confieko amin'ny daholo. Zay ny Andriamanitra miteny aza manotoky olona fa le fahatokisako ny vadiko sy ny fahatokisany ahako. Hoe rehefa mandeha any dia tsy matoritory nanao bizobizona ny fleur tamin'ny vehivavy hafa satria efa fantany loatra. Azonareo izy ireo vao mandeha mivoaka ny trano tonga dia mivavaka ho ahy izy. Ianao hoe vao manao an'izany ny vadinao tena hoe akaikinao. Fa tsy vao mivoaka ny vadinao dia tonga dia iny zao dia andeha ho ary indray. Tsofinao rano izy. Tsofinao rano izy hoe iny dia andeha ho ary sahary. Tsofinao rano izy ho fotsy varavarana dia hoe iny fotsy varavarana. Dikany hoe fotsy varavarana tsy hitany varavarana. Netsony hoe fotsy varavarana dia tsy hitany le varavarana ho dio. Ohatrany hoe tsy miexiste zany le varavarana. Hitanareo, zany zao tsy fantatsika zany ary tsy mampahery antsika zany raha tsy mianatra ao anatin'ny sekoly tahaka izao tsika. Aza mieritreritra ny tenanao mihitsy na dia efa 20 ans de mariage na 50 ans de mariage ary ianao ka tsy mbola mifandraika amin'ny sitrapon'Andriamanitra, Andriamanitra mbola mahavita corriger ny mariagenao foana na efa miteny ianao hoe za tena pasteur Tomia, za tsy nampianarin'Andriamanitra an'izany nefa tena top be izay mitsamo efa 50 ans de mariage miteny ianao tsofoka rano amin'ny anaran'i Jesosy tonga 60 ans indray. Amen. Fa tant que mbola tsy araky
tant que tsy en parallèle ny sitrapon'Andriamanitra ny tokantranonao miteninao fa mbola flop ny anaran'izany mbola tokantrano flop ny anaran'izany zany mahatonga ny olona zany mahatonga ny olona raha hitanareo misy le mpivady le mpivady lehibe ohatra ny dadabeako sy bebeako zao efa nody daholo zao nody any am' Jesosy fa tany amin'ny 70 ans de mariage tany fantaranany tsy vanina misy tsy vanina zany tiako teneny satria manenony satria nisy zavatra tsy nety zany taona na de 70 ans de vie commune ohatsy izy zareo ne mana tsy vie commune akory ny tadiavin'Andriamanitra hoe za de eto ahy hiaritra aminao eto ahy tsy fieretanao ny tadiavin'Andriamanitra fa tokony hivoaka ao anatiko sy ao anatinao io raha zay mivady resahako zany dia ao anatinao sy mivadinao io tokony misy génération mietsara mihafantatra an'Andriamanitra bebe kokoa mihatahotra an'Andriamanitra bebe kokoa zany mampime anariko taty aoriana isaky mandray faire-part momba ny ohatrany hoe faire-part mariage dia ngasony hoe raisiko mihitsy le verset fa tsy tadidiko le satria lasa mahasosotra ary mamaky azy le hoe firaisan'ny lasa mivavy rena ino moa le izy mba apikely azafady hoe dia nlahy andao amin'ny tokantrano dia andao ny lasy reny dia mikambana mivadiny izy nga izy ty vitany hoe misaraka dia ohatr'izay fotsiny dia andeha anangana manina ary le ry mananganetsy dia avy eo ndray misaraka dia mananganetsy dia misaraka dia mananganetsy za hoe sitrapon'Andriamanitra tsy amin'Andriamanitra zavatra perfecta foana volonté parfaite foana ka tsy haiko hoe inona ny detalitsika raha mety marazy zao tokantranontsika eto miteny anao fa raha ohatra ianao ka manomboka androany ianao manomboka metraka amin'ny tokantranonao amin'Andriamanitra miteny anao fa sitrany io vitany io tsy zany eny anasitrana azy fa satria ianao anomboka ino an'ilay tenin'Andriamanitra dia anomboka se mettre en parallèle amin'ilay tenin'Andriamanitra dia anomboka corriger n'ilay tenin'Andriamanitra teny anao fa sitrana ny ankohonanao sitrana na ny zanakao azy aza mitsitsorotraka azy koa amin'ny zanakitsika rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra asio rehefa tokony asiana aty zao dia mivoaka ny lalàna fa hoe raha hita mikapoka amin'ny zaza dia afaka atoriana fa inona dia tavinao tianao hojovanina ve io zaza io rehefa tsy mety ohatrany nataonay ireny teny zay afaka kapohana eo masina mihitsy mba hatonga n'le zaza hoanatra ao anatiny hoe tsy mety ny zavatra ataoko fa ny oriana any ozy izy ny proverbe 22:6 maneno tsy tena ho tadidiny izy na ny oriana any azy ka raha tadidiny Joshua ny zavatra mibedesanay mivady azy ny zanany aoriana mbola maninona kokoa mbola vao may mihendry kokoa amen ka tsy vie commune tena hoe ndraikanao tsy vie commune akory tsy contrat akory ny rahako aminao mba fantatrareo mahatonga ny zala mivady koa ty aoriana na rety France manokana dia mba hanamaivana impôt eo zany intérêt personnel ego daholo dia tsy olana amin'izareo tsony avy eo raha sendra misaraka dia miaraka amin'ilay couple anankiray indray dia lasa misy fahavetavetana dia kakinao fahavetavetana zany efa mivady ary izy dia mbola manana relation amin'ilay anankiray any rehefa misaraka dia misaraka koa rehefa miala dia miala rehefa te hanaraka an'Andriamanitra ianao dia manaraha an'Andriamanitra dia Andriamanitra mikorrige anao dia manamboatra anao fa aza nataona tsony ny fiainanao efa nidiovin'Andriamanitra indray mandeha aza misangisangy zany mihitsy rehefa resaka tokantrano ho any zanakao vavy ho any zanakao lahy mbola kely zao dia efa ampianaro azady momba ny relation sexuelle akory no resako fa relation amin'Andriamanitra ny ahafantaranao momba ny tonga dia préparé sahady izy raha zanako lahy tonga dia préparé sahady izy mangatavady amin'Andriamanitra fa matoa hoe tsy ampokôtinao io zany moa tsy fampiarahana matoa tsy ampokôtinao io efa misy vady saza ho anao any sahazy tena hoe sahazy ka aza mitaditady dia ho an'ny raha vehivavy indray arovo ny tenanao aza vela kitikitihan'ny lehilahy rehetra tarareo mahavoan'ny gasy zay nanaovako ohatra nampahery olona anankiray nisy fotoana dia zao
misy ny antsoina hoe architecte ary misy koa ny antsoina ohatra hoe mécanicien. Dia ny gasy vao mahay mikitikitika kely dia efa mpanao trano ny anarany. No sérieux zany. Dia iny ianao raha voadondrona siketrina ianao mpanao trano e. Izy ny antsoina. Miara valy ianao miaraka amin'le magazine AD reny na le magazine tsy haiko hoe architecture d'aujourd'hui. Ampisehoanao eo izy dia mba namahay namaky plan indray mandeha le zalady mpanao trano dia vita koa amse le 10 millions dia tafatsangana ny tranonao e. Oui, tafatsangana ny rindrina. Avy eo amin'izay tsy hitany intsony izay tokony hanaovana azy. Dia bizarre be proportion an'ilay trano. Matevina be tahakan'izany le rindrina ohatra. Au lieu de ohatr'izay. Satria manino zavatra tsy nianaranao le izy, zavatra tsy hainao le izy. Fa manao pseudo ianao. Pseudo architecte. Dia ohatr'izay koa mécanicien. Manina moa le izy miteny ohatra hoe vehivavy ary. Miteny daholo za mahay manamboatra an'io. Dia kitikitianao le vehivavy dia ianao koa dia foana ianao koa dia lasa vendrana le vehivavy dia kitikitian'ny lehilahy rehetra io dia mahay mikitika anao daholo. Dia misy fomba fiteny jeune zay moa ny train sisany tsy nandalo tamin'io. Kitikitiana daholo dia izao nefa ny afa-baraka. Tsisy vehivavy tsy afaka miteny ana hoe diso mihitsy ny ako fa fantako le izy. Na miara-matory daholo na lehilahy miara-matory sy ny vehivavy miara-matory daholo, le vehivavy afa-baraka foana. Le lehilahy tsy hohainina mihitsy. Na lehilahy nanao sipa 1000 mbola te hafan'ny zalahy foana fa ny vehivavy vao hoe nanao sipa 1000 tsisy te hakavady azy mihitsy. Le vehivavy le lehilahy nanao sipa 1000 vao mahay tindra vehivavy foana. Mahagaga, kakao mahagaga. Ale lehilahy vehivavy tiany ho vadiana, vehivavy vierge. Nefa izy alohan'ny hidiavana vehivavy vierge te hatory amin'olona roapolo izy aloha. Dia izy zany dia taviny hanambady an'iny. Ndany ianao miditry amin'ny Leclerc tsy anana dia sokafy daholo le entanao. Dia hoe tonga amizay anao ry amikesy tena ty glasy ty tiako hohanina. Tena bataille sécurité anao reo glasy sokafanao reto hohaninao daholo koa. Adinina reny. Dia hoe kaikanao adin'Andriamanitra reny tsy babahana. Ibebahana marina. Ka nareo raha zavehivavy arovo ny tenanareo. Anareo nafa-baraka avy eo. Dia ireo reny natantara zao tontolo zao ary. Lehilahy inona ataoko hoe acteur na iny miara-matory vehivavy rehetra tsy afa-baraka mihitsy fa le vehivavy vao hoe nanao zavatra nanotika eny. Potra amin'ny radio maraina, tenin'ny radio maraina, voaka actu amin'ny atoandro, amin'ny alina verina indray. Hitanareo le izy ny tiako tenena zao le vehivavy ohatrany hoe le fibritanan'ny vehivavy ataony satana afa-baraka kokoa. Ary ny fahabaraka ny église dia ohatran'izay koa raha ohatra ka tianareo fantatra. Ny église se prostituer tena ataony satana afa-baraka mihitsy. Ary zay tena alahelo Jesosy mihitsy le izy satria zao église le izy fa tsy église ny paster akory. Zany mahatonga antsika zay le Ephésiens 5:26 teo diovina amin'ny alalan'ny tenitsika. Satria raha tonga Jesosy raha alina ka maloto nareo mba eritrereto izy no bety. Za aloha tsy maintsy bety c'est sûr. Nareo koa tsy maintsy ho bety. Mba eritrereto ane raisiko ohatra ihany zany ohatra hoe pasteur onja mialatsiny pasteur rehefa mpakatra ny vadiny izy rapitso ohatra zany le mariage te androany le vehivavy tsy niomana akory rapitso ny mariage efa fantany le dady fa izy le masiso be iny avy nanao fiety be iny iny se présenteavany onja se présenteavany any amin'ny onja rapitso gaga onja hoe fa inona koa ty zay koa azy ny volony ohatran'izany rarakely mbola misy ny maina kely eto. Izy tena tsy présenté comme tata kosa ty izy izy tena tsy zo izy tsy fa inona ny ataony se rasule tsara izy dia atsony manao makiazy tsara azy manao makiazy nadala tenenina tsara mihitsy dadanay sarotony be bango tsara ny volo ianona mahay mamaky volo manao volo tsara taty koa ohatra
tsika ohatr' zany tsika azonareo ataoko hoe tena préparena tsara tena hoe kakao zaho mahatonga amin'ny mariage bien préparé fa tsy hoe tapitapy koa dia atao mariage chéri atsofi daholo ny olona dia atao anao mariage ry amin'ny agogo fa préparena tsara l'izy na le sakafo vidina tsara le menu vidina tsara le akanjo vidina tsara satria andro tokana tena hoe kakinao andro tokana io sarotiny mila sarotiny ianao amin'ny andro tokana amin'ny andro tokana raha io za io dia miteny anareo azy za lasatra vavy mijoro tsara rehefa amin'ny andro tokanareo atao mariage fa sao dia no sentiment dia aleo kosa mba asiana slow anankiray oy vas-y tsy problème ne alefaso tsy olana mandeha izy fa nefa rehefa fantatra kosa ve fanslotian'andriamanitra aminao dia adoration fandihizanao miaraka amin'ny fanahy masina enao mamy fanahy masina mamy fitiavany fanahy masina mbola iny any ianao mbola andiha slow iaraka amin'irana izy Beyoncé fa izy amin'ny mampietsika azy zafady aloha tsy manambany anazy fa le fanahy ao ambadiky reny hirana zao tontolo zao reny tadidio fa fijangajangana raha ohatra ka slow aloha no resanao amiko raha mbola slow zany teninao fa mody slow iny fa fanahy maloto be mihitsy ny ao ambadika iny mandeha ty fitiavan-jalahy ty Saint Valentin zalahy ty tamiko mihitsy fanahy masina nisy taona fa mandritra ny Saint Valentin mipodika vehivavy kristiana be da be ary fanahy fijangajangana tena mandehandeha era-tany mihitsy manapaka mandritra ny Saint Valentin zalahy io betsaka amin'ny vehivavy virgile ozy izy podika noho ny hoe fanolorana ny virginité any amin'ny lehilahy nefa ny lehilahy samboka tsy mpivady akoriny ny olo ozy izy mieritreritra hoe iny kapoty kely iny azafady amin'ny fomba fiteny tonga dia alomina izy tsy iny kapoty kely iny miaro azy ao anatin'ny fijangajangana tsy fijangajangana izy fanahy masina dia fanahy fa tsy resaka hoe miaro amin'iny dia hoe tsy maninona avy eo ndray miaraka matory avady ka tsy le fijangajangana efa tafiditra ao anatin'le lehilahy ary efa mipasany amin'le vehivavy maninona moa ny 1 Corinthiens 6 raisony maninona moa ny 1 Corinthiens 6 miteny Paul hoe zavatra tena sarobidy ary tena saropady amin'Andriamanitra mihitsy ary mahasarotiny azy mihitsy 1 Corinthiens 6 manomboka verset 14 angamba izy 15 verset 15 tsy fantatrareo va 1 Corinthiens 6 verset 15 tsy fantatrareo va fa momba ny tenan'i Kristy ny tenanareo moa alala momba ny tenan'i Kristy va aho ka nolotra azy anotra izany ho momba ny tenan'ny vehivavy janga sanatria zany verset 16 tena souligne eo mihitsy moa tsy fantatrareo fa izay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray ihany fa hoe Andriamanitra ho nofo ray ihany izy roroa io le teny kay io le teny fanaonjala mariage io hoe ho nofo ray ihany izy roroa nga vitany hoe avery zareo hoe miray ny lasa ny vavy dia avy eo mivoaka avany ny zanaka dia hoe ino le nofo ray hoe zay sitrapon'Andriamanitra tsy iny zavatra efa naturany maha-olombelona lasy vavy hoe misy ranonaina makao amin'le avao amin'ny lehilahy makany amin'le vehivavy dia avy eo mivoaka tena kaikanao iny zavatra naturel zay mahatonga hitantsika na amin'ny fiainana zao tontolo zao ka na ny dadany ary matory amin'ny zanany vavy dia naturel iny mivoaka zaza foana iny avy eo zay re tsona hoe inceste misy zany ary nao anaty baiboly zany misy zany izy lota ny arana tory tamin'ny zanany vavy anankiroa dia izao mihitsy fa tsy ray fotsiny eny anga tiako teny hoe misy zany nao anaty baiboly dia jerevany verset 17 1 Corinthiens 6 verset 17 fa izay miray amin'ny tompo kosa dia fanahy iray aminy dia verset 18 maninona ny Paoly miteny an'io hoe mandrosina ny fijangajangana satria le izy fanahy tena hoe kaikanao satria le izy fanahy mandrosina ny fijangajangana ozy izy fiela fornication izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia nivelan'ny tena ihany fa mijangajanga kosa dia manota miatra amin'ny tenany tena ho an'izay mbola milatsaka ao anatin'izany
tena mibe-ba marina dia atsony rahan' Jesosy tena nadio antsika ao anatin'izany zavatra ho tapaka izany hiala izany fanahy zany tsy veriny ho fiainantsika tsony. Amen. Ahoana aloha izy verset 19 moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolo ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompon'ny tenanareo tsony ianareo fa olo-boavidy ianareo koa dia mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo. Amen. Ho antsika vehivavy zao ohatra mivadinareo any no mahazo mahita anareo sy mahafantatra momba ny tenanareo, mila manafina ny tenanareo nareo ary tsy omenareo amin'izaniza tsony ny tenanareo. Marina zany sa tsy marina? Dia ohatr'izany koa ny lehilahy mila miaro anay izay mba tsy ho tratran'izany tsony, tsy ho latsaka ao anatin'izany tsony, satria tempolo ny fanahy masina zany, tempolo ny fanahy masina ary fa tsy tempolo ny fahotana tsony. Maneke avelao ny ten'Andriamanitra tena anomotra sy analana izay zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra rehetra ao amin'ny fiainanao dia hitanao ny mivokatra. Tena amin'ilay Ephésiens 5 teo ny antsika verset 27 io le teny antsika teo hoe le nakapasteur onjao teo nataoko ohatra hoe raha mivadina zany tsy ny se présenter tsara, tsy ny se préparer tsara, ka raha ohatra ka hiprésenter amin'ny dadany sy ny mamany amin'izay izy omenatra izy raha ohatra ka tsy ohatry ny tiany nanaovany azy. Ny antony nanaovan'i Jesosy an'izay ozy izy, ny antony nanaovana an'ilay hoe fanasana sy fanadiovana verset 26 anamasina azy sy anadiovana azy amin'ny rano fanasana amin'ny tena dia manino izy izy mba ho raisy ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy petipetina na fiketronana na izay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy, afin qu'il puisse la présenter à lui-même une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais qu'elle soit sainte et sans défaut. Zany épouse, zany ataoko hoe fiancé aloha lasa tonga épouse rehefa présentena eo mason'le dada amin'izay tsika eo mason'ny ray. Dia jereo verset 29 hoe car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit comme le Seigneur le fait pour l'Église. Fa tsy mba nisy olona ozy izy izay tsy tia ny nofony fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana. Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et sera uni à sa femme, et les deux seront une seule chair. C'est un grand mystère, ce dont je parle concerne Christ et l'Église. Néanmoins, que chacun de vous en particulier aime ainsi sa femme comme lui-même, et que la femme révère son mari. Amen. Momba amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy momba ny Église sy Kristy sy momba ny mari et femme na ny épouse mila mianatra an'io mihitsy ntsika kristiana. Aza zao tena isolo eo an-tsaina mihitsy bloqué ny fisainanao raha ohatra ianao ka momba fotsiny hoe péché dia paradis. Natongavan'i Kristy tety tsy resaka momba amin'ny péché sy ny ampitranao any amin'ny paradisa fotsiny teny hoe kaikinao tsy ampy zany, tsy hoe diso ilay izy fa tsy ampy zany. Mila misitraka rehetra momba amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, ka raha ohatra ka te hisitraka momba n'izany hoe fianakaviana tena sambatra zany ianao tena vakio daholo ny baiboly, be tabe ny azonao raisinao. Ito zao raha raisiko zao le verset 33 le Ephésiens 5 teo tena misy kristiana tsy manaiky an'io hoe que la femme révère son mari, zany révérence zany tena manaotry zao zany, zany révérence, il tire sa révérence. Marina hoe zany fiteniko zany sa tsy zany? Sara tsy niraisiko le verset fa raha hitan'ny pasteur onja mba tenenao. Sara dia teny mihitsiny fa i Abraham izy dia c'est son seigneur. Tena kaikinao mafy anao zao zany tompoko izy izy mantsy any Abraham, Sara ny teny izay dia nefa nohatry ny ahoana ny fidianan'Andriamanitra azy satria nanaiky amin'izay Sara nisy fotoana navadika Andriamanitra zavatra tsy soa satria nanaiky Sara, lasa izy ny renin'ny Isaka. Olona efa ménopause
45 ans lasa double fois ménopausé 90 ans tena mission impossible zany satria 45 ans zao toizao dia efa hoe tsisy atolotsony ny anazy doublement ménopausé 90 ans mbola mivoaka avany any Isaka tena kaikanao inona ny lazainao am'izany sady nisy alliance la izy tamin'ny Abrahama no nisy ihany koa l'obéissance tamin'ny Sara satria mba eritreretony hoe nananam-pinoana be reny i Abrahama ka rehefa tsy nanaiky mivady nivoaka izy resy azy fa nanaiky koa i Sara hoe ok re hiara-torotsika satria fatako fa ato le atody ato Isaka zavady ao tsika tsy vitan'izany ihany kio nisy Manoa ihany kio Manoa sy mivadiny voaka avany izy Samson ohatr'izany ihany koa Jona sy Elisabeth Jona sy Elisabeth Zakaria sy Elisabeth voaka avany Jona ohatr'izany ihany kio fianakaviana sambatra tahaka ny Josefa sy Maria fianakaviana sambatra miray fo miray saina miray fanahy mifampiera mifampiresaka tsara Josefa tsy nanana meilleur copain averiko foana le izy Maria tsy nanana meilleure copine nanana confidente manany ianao an'izany fahaisan'izany amin'ny vadinao raha lehilahy tena tiava amin'ny vadinao na dia mbola misy imperfection azy eo amin'ny vatany eo amin'ny fanahany eo amin'ny sainy na eo amin'ny sainy keo azy tiava izy fa amin'ny alalan'ny fitiavanao iny ny atonga azy iova fa ianao vao misy zavatra kely dia tena tsitrapon'Andriamanitra mihitsy angamba mariaziko ty fa hisaraka vao misy tsy tianao kely ndray le vehivavy manaraka tena mbola tsy izy ihany te lasa ndray anao mitady vady hafa mbola tsy izy ihany te manao seroto foana isan'andro zao bedabedna na manao an'izany nakaiza le vady lahy tamin'ny any eny efa tsy intsony zao ohatry ny miova sosety zalahy miova vady ny sasany ary mbola tsy vady fotsiny fa voasipa dia efa miova foana tsy mba manana fidélité mihitsy ny ao anaty fo ao dia reny akaikinao jereo indray masony akaikinao rehefa miaraka amin'Andriamanitra hoe rehefa miaraka amin'ny fanahy masina mba fidèle amin'ny fanahy masina hoe fa tsy sady misy fotoana miaraka amin'ny fanahy masina misy fotoana mbola mamaky gazety ihany dia manao horoscope mamaky horoscope nefa ny avy namaky baiboly aveo dia aveo mbola mamaky horoscope kely inona marina moa zany sitrapon'Andriamanitra aminahako ty dia rehefa tsy metimety le tenin'Andriamanitra dia allô aloha le horoscope ndray inona ny ao amin'ny amour 3 étoiles be zao ao amin'ny argent 5 nefa n'Andriamanitra rehefa mba manitsy ianao anaty baiboly tsy mame alleloia mihitsy ianao fa le horoscope inao moa tokony lokony akanjoko androany atraty lokony akanjo avy moteriny zalahy mavo ony e mavo tena tonga dia mampamiratra iny kory vendrana dia manao toko mihitsy hoe vendrana satria censé tokony esprit de sagesse ny ao anatinao mitondra anao dia lasa esprit de tseko séduction nao ny anaran'izany ataoko hoe séduction nga ianao hiséduirany mpampiasanao sa séduirany olona ny andalana ianao mba tonga n'le akanjonao mavo atonga anao hiavaka ny akanjo intérieur anao no mahatonga anao mampiavaka amen sa matoky fa misy kasika-Andriamanitra sy fameren'Andriamanitra amilony ny amin'ny fiainanao tsy raray avy androany raha vehivavy ianao tena révélé mihitsy mivadinao tsy hoe lehilahy akory dia zay baikoko le izy fa tadidio foana fa nylany loha amin'ny vavy za koa tsy miteneny rangahy hoe manaova didiko felo lehibe tsy hoe didiko felo lehibe ny teny frantsay tsy haiko dictature tsy hoe manao dictature dia zay teny amiko any tsy maintsy atao mariny zay any mariny fa miena anao raisinao conseil fa ianao manapaka fara fa satria Jesosy koa no miteny fa ataoko olona anamboarako être semblable ozy être semblable tsy hoe semblable mitovy fa position tsy mitovy
fa tsy fanambaniana amin'ny vehivavy akory zany se soumettre nareo amin'ny mari anareo. Raha ohatra ka mbola tsy ao amin'ny tompo ny mari anareo satria talohany nafantaranao Andriamanitra nareo nefa mivady sy nananjanaka amin'ny alalan'ny fihetsikareo amin'ny alalan'ny finoanareo amin'ny alalan'ny vavaka sandratrareo hikanena amin'ny vadinao ihany koa. Persévère dans la foi. Persévère dans la foi. Fa ho hitan'ny olona ihany ary tsy maintsy voakasika amin'ny fonao hoe ndry ary ahoana zaty ahoana ny nanaovako azy meveo mety tsy fantatra akory ahoana ny taona nanaiky nanaraka sekoly ty vadiko ty tsotro zao fotsiny satria voakitika ny zavatra teny ny fihetsika eo sy teny ny fitenina fa plus ianao mitotototo azy mila mivavaka vao maizy miala foana ohatran'izany foana koa ny tenesiko fa ianao rehefa mivavaka dia aliany avery amindray zao zavatra zao ny fiadiko hoe spirituel fa tsy charnel zay ny marana antsika azy 1 Samuel 17 rehefa nanery tao anatin'ny Davida 1 Samuel 17 ny fionan'ny Goliata fasafasy tamin'ny Davida fa avy eo Goliata nanao face contre terre amen rehefa nyseziran'ny fony Davida ny fanahy masina hoe enao no fitaovana mpidaraboako sy ho asandratra ianao fa hidarabo Goliata sy ny Filistina androany dia nitely ny fanahy masina satria fanamaheriny ao anaty amen dia kaikinao eo anatrehan'ny problème hoe eo anatrehan'ny Goliata fanamaheriny ato anaty amen ireo natsanao hoe esprit de timidité fotsiny tanareo le boky nivelany fa ny ao anatin'ny faible dia rehefa voatery tao anatin'ny fony Davida hoe andeha hiady ny tao anatin'ny voalohany dia ny anaran'Andriamanitra voasiketa foana Saul ny tao anatin'ny voalohany hoe andeha hiady amin'izay Davida ny esoriny ny armure tia mikasika naovy tia ny bouclier hoeto hoe tia ny sabre hoeto hoe dia kaikinao za tsy mila zay mihitsy ny tenen'ny Davida tsy mety amiko reto izy izy fa amin'ny alalan'Andriamanitra velona amin'ny alalan'ny l'éternel des armées tsy haiko izy amin'ny teny gasy fa au nom de l'éternel des armées izy izy sa tête tombera zay no anaty baibolinareo tsy tamin'ny alalan'ny mba eritreretra re Souillon fa tsy tafiditra le izy Souillon Saul fa ngeza be fa Davida kely fa nan'Andriamanitra ngeza be Souillon fa tsy tafiditra le armure fa raha tafiditra ny tenareo fa izy sao raha nisy parako kosa nety eo raha tsy mitondra an'le armure izy raha tsy mitondra an'le bouclier izy raha tsy mitana an'le sabatra one izy tsy tapaka ny lohany eo fa tsisy anjaran'ny Saul na ny kely azy Saul dia tadidio fa iny le chair anao ary Davida dia tadidio fa iny le esprit anao manomboka androany ka manana arma tahaka ny Davida fa avelo amin'izay ny arman'ny Saul rehetra raha misy manasoketanao ohatrany raha manazimbazimbanao mivadinao aza variana amin'ny vavanao izy raha manevatevanao izy amin'ny vavy aza varianao amin'ny vavy izy fa raha tafiditra amin'ny piège ianao tadidio fa raha izy milancer voaloha tadidio fa resy zay ianao miteny ianao resy ianao raha ohatra ka izy tonga dia mivazavaza aminao dia iny koa anao fa mivazavaza aminy resy ianao satria ianao resy voaloha satria izy mitoraka voaloha fa raha ohatra izy ka mitoraka ka tsy mahakasika amin'ny fonao ianao zay mandresy tadidio zay zavatra zay ianao zay mandresy satria misy bouclier an'Andriamanitra ny fonao fa raha vao iny teny iny nataonao natsatoka amin'ny fonao ka iny ny fonao ka mitrotra mamaly resy ianao miteny ianao tonga dia hoy za resy ianao raha ohatra ka mbola tsy nanandrana ianao aza manandrana raha ohatra ianao ka efa natsapa an'izay miverinao anatin'ny sainao le izy fa fantako hoe tena marina tokoa zay fa plus ianao mamaly plus ianao me miletika fa plus ianao me manginy dia mifantoka amin'ny fanahy masina asandratry ny fanahy masina satria le finoanao mihitsy no mitondra anao miakatra ambony dia gaka le olona hoe dinona ary ty tadidio tsara hoe fa Goliata ane mitovy même chose niompa nataon'ny Goliata tamin'ny armée d'Israël sy tamin'ny Davida fa tsy nandaitra ny Davida mihitsy le izy itsy miteny zanga alika ozy izy no roala amin'ny hazo kely satria hitany hoe berger tonga dia vava be io
hafa mihitsy ny fomba famaliny Davida. Goliata zao mieritreritra be hoe bany miaraka amin'ny sabre miaraka amin'ny bouclier tena hiafy tena be hikapokapoka sabre eo no zorobe eo satria vita moins de 30 secondes satria efa nataony zala-analyse scientifique ty fa ny fandeha lance-pierre na mipilitra manakaiky ny fandeha amin'ny bala ozy izy zala dikan'izay ataoko hoe moins de 10 secondes akory zany dia efa maty Goliata. Fonandray andraikitra fotsiny Davida hoe lohan'lahy dia tapaka Goliata vita tsy navita nanao ny sokavava akory zao hoe alataka na sary zay vita ka tadidio tsara zay zavatra zay raisinoty zay amaranantsika azy rehefa mamaly rehefa azafady rehefa milady aminao fahavalonao azavaliana izy amin'ny ratsy voasoratra anaty baiboly zany azavaliana amin'ny ratsy izy ny ratsy fa valia eo amin'ny soa ny ratsy dikan'izay mety tevatevany ianao eo mpanolorana sakafo ohatra ny vadinao tevatevany zao hoe vao vita ny sakafo may vary sy ny karazana vao may ataovy tsara be vao may hoe arisoy amin'ny fitsikitsikiny safosafo kely izy tsy haiko taovy zay mety ianao koa dia ho tantarantomindrizy safosafo kely izy ampandroa izy tsy haiko sasao oro ny tombony tsy haiko ataovy zany zay maximum e dans le maximum bah oui c'est ton mari c'est ta femme dia ianao lambana komany ka fatony isarana taka ny vary sy rano izy eny an-tsamany ino tsy tadidiko tsony ilay izy fa ohatrany hoe copain eny an-tsana mbola anaty vilany mbola copain vola ny gasy ilay izy fa tsy tadidiko tsony dia ohatr'izay koa ohatr'izay koa izy izy niodotra kosiny nofona koa ka ianao tsy haiko hoe inona ny tanjonao inona ny tanjonao raha tonga amin'izao sekoly zao anao zao nefa ny atao anatiko raha tonga amin'izao sekoly zao ianao tena matoky fa mbola manana hery afaka ikitihan'ny fanahy masina ianao manana hery ao anatinao manana finoana ao anatinao ahafahan'ny fanahy masina ampiakatra ny vadinao ho tonga eo amin'ny niveau aminao amanaraka tsika asiantsika atémoignage kelina couple fa mandainga raha tsisy couple nany anay mivady ary hojoroana vavolombelona koa rehefa amin'izay fotoana izay ka hoe tsy mandalo olana fa rehefa miaraka dia surmonter foana ilay olana raha izay na hoe tsy haiko hoe misy vavolombelona be da be afaka ataontsika eo anatin'ilay izy na resaka communion na resaka tsy haiko hoe be da be anjarantsika fa anatona couple vitsivitsy atao dia ataontsika izay vavolombelona izay amin'ny sekoliny tokantrano manaraka manasanareo hitsangana ary nareo ambadiky ny radio koa manasanareo hitsangana andaotsika saotra an'Andriamanitra fa za tena matoko velona ny eo Andriamanitra io mihitsy fa misy kasika eo amin'ny fiainanareo manatriny foana ny tenin'Andriamanitra azakivy mifanakiviana ataon'ny satana eo amin'ny fiainan'ny couple mba hahatonga anao taky ny ketana io zay ny tiana tsisy azo ampiasana azy misy vehivavy misy lehilahy atao ohatrany hoe tsy hoe vieille femme dia vieille célibat aza manaiky an'izany mangataha amin'i Jesosy aizany amin'izay ny anjarako Jesosy dada aizany ana fa hatory ny fanamasina anao aza mitady afaka tsika misaora n'Andriamanitra ny amin'ny fanatrehany misaotra n'Andriamanitra ny amin'ny teny matoky fa misy kasika mahagaga androany fa nampianarinao zay androany fa nylahy alohan'ny vavy nampianarinao ihany koa zay fa nylahy tokony tokony hanolotra hatramin'ny ainy azy fampisehoana manodidina fa tena tia ny vadinay zay fa ny vehivavy kosa tena tokony hanaiky taka mifanekeny izy ireo anao tompony any ihany koa nampianarinao ihany koa zay Jesosy Kristy tompo efa ho avy tsy hoely ianao ka tokony ho prety zay ho atsandro ho ampiakarina ho tonga vadinao ankehitriny ka zay mbola ao anatin'ny stade ny fiancé fotsiny
fa tokony kolokolo zay tahaka ireo vehivavy folo a virgine fiancé anao kanefa tsy niomana ho ampakarina vady mihitsy ny anankidimy fa tsy nisy diloilo tsy niomana Jesosy. Fonanay aminao raha toy izay ka mbola atao anatin'izany anisan'izany zay taloha ngataka famelan-keloka aminao zay Jesosy fa tsy afaka miprezente anao teo aminao zay satria tsisy jiro afaka miprezentena ny tarehinay tsy hitanao akory zay tsy fantatro akory zay satria nylona atao anatin'ny aizina indray niverina atao anatin'ny aizina mety nanana fanaovan-jiro zay fa tsisy menaka Jesosy ka tsy hitanao zay zany natonga anao niteny tamin'ireo virgine fito adala hoe tsy sakaizako nareo tsy fantako nareo satria raha sakaizako fantatro ianareo satria raha fiancéko nareo dia niomana ka tsy afaka mono varavarana ho anareo ingany sofinay reto Jesosy hoe tsy harehan'izany any amparany fa iomana zay ka hisy menaka foana ny vatanjironay fanaovan-jironay ka ho hitanao ny tarehanay satria sady hitako koa zay hoe niomana foana hatr'izay ngataka anao zay ho sasana sy ho diovina Jesosy fa ho ary-diovy ty eglisinao ty assemblé ty taio reo lehilahy rehetra tsy sekoseko tsy hitondra ao anatin'ny dictature ihany koa ny vadiny na nandevo ny vadiny ary anapanapaka eo amin'izany eo azy ireo mifahendrena ary meo azy ireo mifo tena tia ny tokantrano sy kolokolo ny tokantrano araka ny teninao tamin'ny alalam-poly fa tsisy olona tsy tia ny tenan'izany fa hikolokolo sy hikarakara hatramin'ny farany. Misaotranao ihany koa amin'reto vehivavinao reto zanakao vavy reto Jesosy Kristy tompo amin'ireo fitoroman'izy ireo mavaka amin'ny vadiny mety mbola tsy anao mety tsy mahafantatra anao misaotranao fa efa renisinao vavaka izy ireo fa vadin'izy ireo dia ao am-pony izy ireo hatrany eo izy ireo koa fo tena somi mba sitomana azy ireo amin'ny alalan'ny fihetsika sy ny fanao mety tsy teny akory azy izy ireo tompo mety tsy hitory akory azy fa hitory ao anatin'ny fifaliana hitory ao anatin'ny vavaka hitory ao anatin'ny soumission ny anaran'i Jesosy ankizy eto ihany koa Jesosy Kristy tompo dia entiko ambavaka ekiko aminao mba ho génération future nitahotra anao sy ny finoana ny teninao sy ny fankatoavana ny teninao tsy ary zay Jesosy Kristy tompo andreo taranaka ireo ary fonanay aminao raha ohatra ka tsy nahy nitay zay tsy nahy tondra azy ireo araka sitraponao tompo fa misaotranao amin'ny teninao zay mbola manitsy anay sy manampy anay amin'ny fanatanterahana an'izany hoe fitaizana tsara sy olona vaniny zany misaotra Jesosy tondra mbavaka ny ankonana koa azy efa mijoro ao aminao Jesosy Kristy tompo amin'ity sekoly ny tokantrano ity le onction de famille ho an'ireo zay tsy maniry zanaka ny ambadika any raiso ny anjara sy taranako amin'ny aran'i Jesosy fa ny kibo momba ny dokotera tonoko amin'ny ara-meran'i Jesosy kibo mamokatra amin'izay amin'ny anara-meran'i Jesosy avy Nazareta misaotra Jesosy malalo na ara-meran'i Jesosy amen. Amarana koa zany témoignage vetivetika kely anatin'ny 2 minutes mahazo toerantsika tena teneniko anareo hoe ilaina ny communication sy communion misy tenin'ny Petera zay fa tsy ndraisiko ny noty fa any amin'ny Pierre 3 le izy raha diso hoe mivavaky ny mpivady ozy izy tena anao zany tena inon'Andriamanitra ary vakiny valian'Andriamanitra mivavaky ny mpivady tena miteninareo mihitsy fa raha ohatra hoe ny vavolombelona mivady lasa vavolombelona ny hafa ihany koa le izy misy namana izay tsoko fa tena azo an'izay tsika tsy raray avy misy namana izay le mandeha zay nifindra trano tany Diogomenaka ao Pointany izy raha vokatra Erzo raha vokatra zay dia tsy nanana tomobile zay tamin'izay dia tsy maintsy mindrana ny tomobile zany dia tondra lave-linge dia zay zany nietrehitra hoe mba ho valisoany satria izy tsy nety karamaina zany fa hoe mba ohatrany hoe mba valisoany zany dia hoe andao izy invitena sakafo dia tsy nanaiky mihitsy izy hoe fa maika ahody izy kay avy eo nanontany mirindra hoe inona re zany ny afaka ataontsika dia zay
tena hoe kaikinao zay zao le confidente hoe firaisana mivady zany anontany azy a dia avy eo izy ny teny tadidiko tsara mihitsy ny Eli nisy fotoana Elisa manko niresaka tamin'ny Gehazi hoe inona ny tokony ho valiny ho an'reto lehilahy sy vehivavy zay nanamboatra trano asa raha tadidinareo zay zavatra zay le tantara nisy fotoana Elisa zany rehefa mandeha voyage dia makao amin'ilay mpivady zay foana dia izy le vehivavy nisy fotoana hoe andehantsika io izy anamboatra trano rihana dia ataontsika fandraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia tero amin'ny fony Elisa hoe inona reny afaka amaliko nyreto hoe dia ozy izy Gehazi hoe tsy manan-taranaka ry zareo dia tonga dia nanasy profesie hoe 19 mois mahazo ny anjaranareo nareo dia nahazo izy dia niexpérimenté ilay mivady zay zavatra zay dia nitsofina rano noentinay ambavaka le Zouzin sy mivady satria momba izy tena nitsorinay amin'naramahery Jesosy voninahitra ny Jesosy tsy niona ntsony zay une fois fotsiny nionanay tamin'izay olo zay hitanay amin'ny sary fotsiny tamin'ny Facebook teraka kambana marina zany dia misy an'izay asina zay koa namako izy dia nanontany zany teo amin'ny Facebook teo dia ina vaovao an'se karazana sambatra le selahy izy izy manambady mananjanaka dia fa manino zay le efa herintaona zay nitady tsy nahazo mihitsy nentinay ambavaka tena tsorinay voninahitra ny Jesosy iny fa nahazo ihany koa dia misy betabe herzo amin'ny kanko nangataka ohatr'izany dia misy koa nefany misy izay rudi zay indray zao namanay sinoa dia ampijaliany le vehivavy be izy mbola mpisita ampijaliany le vehivavy be indray izy dia nentinay ambavaka raha tsy sitrapon'Andriamanitra dia sarana amin'ny anaran'i Jesosy pof foana nisaraka ka io koa zany ianao zany men'Andriamanitra hery ianao nasy ny hery ao anatinao afaka afaka mamatotra dia ampiasao amin'ny fahendrena le izy raha misy hitanao ohatra hoe tena tsy sitrapon'Andriamanitra mihitsy ty zavatra ty fa mbola misipasipa ho eto ambavaka ampiasao le hery sy fahefana zokoko amin'ny anaran'i Jesosy le lehilahy iny nemanao ohatra hoe vehivavy namanao fantatrao fa an' Jesosy tapako amin'ny anaran'i Jesosy fa mitady anararotra fotsiny mitady atorotoro fotsiny ohatra tapao mitenanao fa tahaka misy vainafo rehefa mihoatra manaraka tsy samiona ntsony re tsoka lizy zany lasa iainana le izy aty aoriana dia be tabe mivavolobe loatra zany ka mitenanareo fa rehefa tena misy ao anatin'ny école pour la famille misy onction pour la famille ny zanakao ohatra zany misy izy tsy tadidiko tsony anarana le couple nisy taona le naditra ny zanany eny tsy tenena ny anarana fa ny hevitra ny fanahy masina tamin'izay dia zao noteneniko misy entany very aminareo dia mitondra kasikety le rangahy tia ozy izy mifanaovany foana fa tamin'izay zany tsy mivoaka ny trano le zanany dia nivavahanay le kasikety dia ohatra mosoir en Paul reny vao nanaovan'le zazalahy le zany dia nisy délivrance naharitra tamin'le zazalahy dia lasa misy onction familiale dia lasa nisy fifandraisana indray tamin'zareo fa aveo moa izy misy tantara hafa tsy tantaraiko aminareo le izy ohatr'izay zany ny tifitenena hoe rehefa ao anatin'ny école anankiray dia miandrandra onction tsy le onction le teneniko hoe teo ho fa le onction hoe hiasy ao amin'ny fiainako dia anova amin'ny fiainako anova amin'ny fotom-pisainako zay vao hoe ampiasa ihany koa rehefa mivoaka etsy amin'ny varavarana amen ao tsika fa fahasoavan'Andriamanitra matoa zao fa fahasoavan'Andriamanitra matoa zao anareo faly mametraka mandrapiona antsika ao ambadiky ny Jesosy tsisy sekoly amin'ny sabotsy zao